seminaire manokana momba ny fo sy ny saina iarahana amin'ny pastora Aintsora Zafimalato Mivady sy ny fiangonan'ny finoana. Ohabolana fa 4-7 tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iaviany aina. Romana 12:2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Izandrina no anasanantsika kristiana rehetra tsaika navaka andray fampianarana manokana momba ny fo sy ny saina. Ny 7, ny 14, ny 1:20, ny 20 ny volana martsa ho avy zao. Fidirana roa ny maraina amin'ny 7 ora sasany, amin'ny 10 ora ary ny hariva kosa amin'ny 2 ora sasany. Ny toerana Roxy Antaninarenina. Manantena iaona aminao. Teo lehibe ve ianao mahatantesa voakapoka. Tamin'ny fiainanay alasana bavy zavatra tsaroko. Nisy toriteny anankiray izay. Toriteny Bishop Jonas Lanandria Misolo izy tamin'izay. Miresaka izy natsoina hoe brisement. Brisement. Bateny kely akaiky hoe brisement. Adene ovakitsika. Deontolonomia 5:20. Zay nanomenao mana ho anina tany anefitra dia zavatra tsy fantatra ny razanao mba hampanety tenanao sy zahatoetranao ary anisoanao any ampara. Aveko zay nanomenao mana ho anina tany anefitra dia zavatra tsy fantatra ny razanao mba hampanety tenanao sy zahatoetranao ary anisoanao any ampara. Raha kristianina ianao dia miomany fa brizen'Andriamanitra ianao aloha voaso avy. Manina tsara. Tiako be toriteniny tamin'ny tapabolana zao zavatra lazay. Rehefa mihaino tenin'Andriamanitra ianao izy izy na rehefa Andriamanitra ny te hanovanao dia zao nataon'Andriamanitra, zao ny lalàna ny fiovanao izy izy. Rehefa alaina ny zavatra anankiray dia akapoka amin'ny zavatra malemy noho izy dia le malemy miova. Mariavy ianao ohatrany hoe alaiko zao ny lohan'olona anankiray sanatry vava dia kapoako amin'ity dia le lohany miova. Tsy zany ve? Dia tahaka zany koa tsika ozy izy amin'ny tenin'Andriamanitra tandremo tadidio fa ny tenin'Andriamanitra dia maheny ka misy fotoana ianao brizen'Andriamanitra amin'ny teny. Brizen'Andriamanitra mitsy anay grta marary satria manino ny antony naovan'Andriamanitra anazy briseny ianao satria ho amboarina. Manina tsara ifonako anasana bady raha kristianina ianao. Raha kristianina ianao dia fa miomany fa miaraka amin'ny tompo betsaka brisement. Ndry niatso tsy haiko hoe toriteny ho an'ny ankavanana angano. Maninona mba teny keno akaikinao hoe miaraka amin'ny tompo hoe misy be dia be brisement. Ndrendray le olona tsy akozinao mangarika anao, ny olona efa mahasoavinao no miteny zavatra. Rehetrarehetra brisement tamoana. Te ho lehibe ve ianao manike ianao no enjehany dia mahatatesa choc. Ndry tenao menina mafy be aho. Aoka ianao ilaza hoe mahataty choc. Ralasika nabavy ny probleman'ny olona lehibe goavana lavitra no ny probleman'ny olona kely. Ka ty ho lehibe ianao dia fa miomana ianao zany hitaty ny zavatra tatiny lehibe. Amen. Amboary ny toe-po, amboary ny toe-tsaina. Raha mbola tsapanao fa misy tenin'olona zay mandratra anao dia tsy le olona ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Ahoana ho ia? Raha misy fahadisoan'olona ka mbola mandratra anao tsy le olona ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Mila mbola manamboatra zavatra ianao anatinao hoe tena tompo, mbola misy zavatra tsy tatiko, misy zavatra mbola amboarina ao anatiko ao. Mampanefy tenana izy satria hitahy azy any am-parana.
manina tsara ny olona grand zany ny olona manana n'le toepo ao akavanana ena ny toepony ena ny toe-tsaina dia olona mahatatsy mandalo brisement teny kero kaikinao mandalo brisement e amen na voalohany toepo mahataty brisement fa tsy manao hoe nanako ny alehana toro hoe tsotranako mitonao iky sangaro kiaratsarety eo ny fiainana mahazo tomobily ianao dia asianao soratra heripo fa tsy loza fa tsy lovaka e ka tsy zany ve dia manana vilay ianao dia asianao soratra hoe tafita ihany Kanada ndraindray le vao mahita olona ianao hitanao ty olona ty tena maharatra ao mampony no hoe tsy mahita an'izany manao lokomena tonga dia lokomena mena ny torehetra reo masony tena tonga dia riapoka ao antasy hoan'izay mijery desainy me mandeha izy tena atao maheno dambony ny olona rehetra za milaza aminao tsy fidino azy reny fa ratrapo reny tany mbola tsy afaka manko tsy afaka nany ka tsy maharan'le zany e ozy izy le pasteur ray aman-dreny be zay mantsy anay hoe hitanao efa tsy tia raha foa dia tsotra be efa mbola tsy afaka dia aza mampiditra vahiny ao an-trano gaga ngamanao maninona rehefa mbola tsy afaka ka tsy te hiantso vava-bahoaka dia aza mampiditra vahiny ao an-trano alo fa tsy tatinao vavany efa mivoaka ao izy hitanao ny olona endy dia zao rehefa tonga amin'ny mariage tsy mbola nisy nametraka lafarinina teo amin'ny plasan'ny gâteau satria maninona satria mbola tsy voavoatra le gâteau dia tahaka anao ianao koa raha mbola tsy voavoatra dia aza mitetateta iseho eo mason'olona mbola tsy gâteau ianao mbola atao fotsiny mbola lafarinina dia mbola amboarina tsara aloha aza maika miseho tsara misy olona zay ray ihany tsara tena te hitoroteny be ozy izy manina reny tsy ampitoriana teny mihitsy hay ve a ray ihany nasaiko mitoroteny ianao raha mitorotena olona vitsikely tao akalasakanapazy malala ao amin'ny tompo emi be emi zany io navadiny amin'izay lefa zafatoko fa tsy hitako tso le verse very ao anatin'ny linotiko ainao rehefa tsy mbola vonona dia miprima tsara aloha tenenikeno akaikinao mipirina tsara be dia aleo aloha amboariny tompo tsara le toepo aoka ny toeponao no tonga herinao fa tsy oka ny toeponao no andatsaka anao amin'izay amen ny toepon'endry ao ankavanany voalohany somary mandeha maso mandeha engakaika ny kretsika voalohany zany mihitsika toepo sy toe-tsaina voavoatra ahoana tsara faro raha tianao no lehibe dia izao ny lehibe tompoko dia mpanao investissement gaga retsika ahoana tsara pasteur zay tianao alehibeazanao dia anaova investissement tia ho lehibe ianao amin'ny toeponao manaova investissement amin'ny toepo manokana rehefa misy miteny mazava-mary tianao ho lehibe araboly ianao manaova investissement araboly tia misy règle na fiainana anankiray no teo ty no teo ty
ny mampiavaka ny grand rehetra dia zao ny investissement lehibe lavitra noho ny lanina. Ny investissement lehibe lavitra noho ny lanina. Mba vereny hoe ny investissement hoe lehibe lavitra noho ny lanina. Amen. Inona ny dikan'izany? Ny dikany dia tsotra be. Raha ohatra ka hoadikako ataoko amin'ny resaka toe-po sy toe-tsaina, raha te investir amin'ny sainao sy ny fonao ianao dia mandany fotoana mampiditra zavatra tsara ao anatinao. Amen. Dia mandany fotoana mamoaka zavatra tsara avy ao anatinao. Alasaka nabavy, ny investissement dia mifamaritra foana amin'ny sakrifisy. Ny antsoina hoe investissement dia zavatra miala avy ao aminao makany amin'ny ana. Maninona? Ny dikan'izany zany dia izao, manomboka androany manaova investissement ana toe-po tsara makany amin'ny ana. Le mpangarika anao eny mihitsy mitondra cadeau. Ndry vitsy any nanao averiko indray, le mpangarika anao raha ohatra ka tsy mifandray ny arosany rafozanao dia anaova investissement ny rafozanao. Avetsika makany amin'ny rafozanao ianao miaraka amin'ny cadeau anankiray. Raha tia kiraro avo izy dia vidiany kiraro avo. Ny itovizan'ny olona rehetra tia mandray vola daholo. Sa misy tia mandray vola? Ainao tianao mositrana ve ny fonao? Ny olona nananao olana indrindra omeo vola. Vitsy kely any nanao amen. Mavesatra loatra ve? Milaza aminao raha vao vitanao no manome olona anankiray ao amin'izay toerany aren'ny olona dia hoaniko ny vola. Mariavy ianao, raha te ho grand ianao dia resio ny toetra ratsinao. Resio ny toe-po ratsinao. Amen. Aza velany zavatra hitranga ny brise anao. Fa anjaranao ny brise ny fonao sy ny brise ny sainao. Tadidio fa tsy misy olona teraka teto ambony tany ka ratsy. Tsy ratsy zany ianao, tsy ratsy toetra ianao, fa ny olana mbola tsy nanao investissement tamin'ny toetranao ianao. Tsy mbola nanao investissement tamin'ny fomba fisainanao ianao, fa manomboka androany anaova investissement eo. Tea fa mafy be ho an'i Jesosy. Misy olona tsy mety aminao ve? Makanesany dia karakarao izy. Amin'ny voalohany Andriamanitra na mijery tia. Fa rehefa manomboka karakarainao izy, manomboka brisenao le zavatra ao anatinao ao, dia hitanao fa ny olona izay eritreretanao hoe ratsy ka izy tsara. Maninona tsara? Satria Andriamanitra tsy miteraka olona. Amen ve zay? Vavatsika. Raha eo ny toe-pony endry dia eo ankavanana. Ny herin'ny olona endry dia ny toe-pony. Ny mahalehibe ny olona dia ny fisainany, tsy ny zava-bitany. Tsy izay mety hoe olo-patany na mety fananany, fa mahalehibe ny olona dia ny fisainany. Ny olona izay manana fisainana araka ny sitraponao dia lehibe izy. Mety ho kely ny fiandohany fa tsy maintsy ho lehibe indrindra ny fiafarany. Raha eo manomboka androany dia manaiky izay no amboarina fomba fisainana sy amin'ny toe-pony. Tena tiako hivavaka manokana ianao amin'ny fomba fiteninao. Teneny Tompo manaiky any amboarina amin'ny fisainana sy amin'ny toe-pony, dia manaiky any anao investissement, anao ezaka, anao sakrifisy ho an'ny foko sy ho an'ny saiko. Atao vavaka zany. Atao vavaka zany. Atao vavaka zany. Fa nonkanarina zavatra be dia be amin'ny fiainanao. Anangana anao. Teneny mihitsy Tompo manomboka androany
te hitombo amin'ny toe-po sy ny toe-tsaina apetra amin'ny folo amin'ny tany anao dia lazao izy tompo tia foko ty tiako hoeriko ny fisainako tiako fisainany lehibe dia misaotra raha eo fa manomboka androany anao investissement amin'izany anahaka anao Andriamanitra anahaka anao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sika rehetra na hoe amen. Seminaire manokana momba ny fo sy ny saina iarahana amin'ny pastora Aintsora Zafimalato Mivady sy ny fiangonan'ny finoana. Ohabolana fa 4-7 tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iaviany aina. Romana 12:2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Izandrina no anasanantsika kristiana rehetra tsaikanavaka andray fampianarana manokana momba ny fo sy ny saina. Ny 7, ny 14, ny 1:20, ny 20 ny volana martsa ho avy izao. Fidirana 2 ny maraina amin'ny 7 ora sasany, amin'ny 10 ora ary ny hariva kosa amin'ny 2 ora sasany. Ny toerana Roxy Antaninarenina. Manantena iaona aminao.